fa efa mirosotsy kelikely amin'ny fampidirana ny mpianatra kosa ireo ray aman-dreny amin'izao fotoana izao etsakila nefa tsy mitsaharitra mitombo ny vidin'ny kojakoja ilaina amin'izany tsy raha antazana eny an-tsena eny mampamenimenina ireo ray aman-dreny nefa izany tranga izany mazamazana ireo ray aman-dreny mpianatra ny fampidirana ny mpianatra ny tamin'ity taom-pianarana ity isan'ny antony mahatonga izany fiakaran'ny vidin'entana sy fisondrotan'ny saram-pianarana ihany koa idiran'le kahie sy ny dia inafo zao ny anareo priorité aloha amin'izao hoe zavatra hovidiana kahie sy ny fitaovana boky aloha mijerena zao ary manahoana ny saram-pianarana amin'izao hoe misy fiakarana sa miakatra kely fotsiny ka sy miakatra be mangina tanteraka ihany koa ny tsena ary tsy dia betsaka ireo mpividy raha isan'ny taona efa hipoka olona ny tsena ny fitaovam-pianarana miakatra vidin'entana tamin'ity taona teo teo amin'ny firy isan-jato teo izay miakatra firy isan-jato 20%. Dia manahoana ny tapa-avitrihan'ray aman-dreny tao anelan'elan'izao hoe miakatra izay vitsy raha mihoatra ny tamin'ny herintaona mety hoe firy sy firy tena vitsy tsy haiko mampitaha le izy fa tena vitsy inona no tonga le hoe izy miakatra izay hatrany apotony sa tsy tokony isan-taona tokoa raha ny tsena ho an'ireo mpivarotra fitaovam-pianarana satria dia tsy nahasarika ireo mpividy ny tsena